Izay ny amin'ny vovony fa Misedra ny mafy ireo mpiasa manoloana ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fitantanana mpiasa eto Madagasikara. Ny sendikan'ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny Fisemare dia nanabaribary fa miha mahazo vahana hatrany ny fandroahana tsy ara-dalàna mpiasa amin'izao fotoana izao, indrindra fa ireo delegen'ny mpiasa eny anivon'ny orinasa tsy miankina. Maro ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fitantanana ny mpiasa eto Madagasikara, araka nambarany sendikan'ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny Fisemare. Anisany ampiakarin'ireto sindikalisty ireto feo ny fisian'ny fandroahana tsy ara-dalàna mpiasa. Raha ny fanazavana dia mahatratra 7 ny fitaranana voarain'ny Fisemare tamin'ity taona 17 ity, ka ireo delegen'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa tsy miankina ny tena tratran'izay tsindry azo lena izay. Misy solontenan'ny mpiasa izay nangata mpampiasa fandroahana teny anivon'ny sampandroahany asa teny Antsavola zany atao amin'ny inspection du travail. Misy zany ny procédure izay tsy narahany teo anivon'ny sampandroahany asa, satria raha ny lalàna zany ao amin'ny fehezan-dalàna andehan'ny faharoapolo izay mafisany ao amin'ny fahaenina amin'ny 50 izay milaza fa rehefa tsisy ny fitsipika anatiny nina règlement intérieur dia tokony ny tribunal lehibe zany no maefa afaka mamaritra, satria ny anateo zany dia nifaritana fa hoe faute lourde izay nanoentina nandroahana ny lay mpiasa. Nefa rehefa natao ny demande d'explication zany izay nanan'ilay mpiasa noho ny fangatahan'ny-mpampiasa dia nijereva nefa tsy dia mitombona mihitsy izy aminay, satria ny mpiasa zany tamin'ny fandehanany tany amin'ny hostia sy ny hoe tsy fiasana lahady dia izay no namarita mpampiasa azy, dia izay no entiny nanaovana ny fangatahana teny amin'ny sampandroahany asa. Ankoatra io dia mbola mipetraka olana ihany koa ny tsy fisian'ny fiahiana ara-tsosialin'ny mpiasa. Raha tsy laza fotsiny izao eo amin'ny ao anatrihan'ny knapsa dia maro koa ao mpiasa izay efa mandeha amin'ny sotsoronono no tsy misitraka an'izany, satria maro ireo mpampiasa izay tsy mandoa ny latsakemboka izay tokony malohany any amin'ny knapsa. Manarakaraka izany moa efa misy ihany ny dingana sy ny fampahafantarana sy ny fanentanana ireo mpiasa zany mba hijery ny latsakemboka eny amin'ny knapsa, satria isaky ny telo vola moa no fandrotsahan'ny mpampiasa an'izany. Nefa na dia efa eo zany dia mbola maro mpampiasa no tsy manakateraka an'izany. Izay zavatra koa nefa dia efa maro ireo taratasy zao na ny dossier izay any amin'ny fitsarana izay ho alefanay mikasika an'izany koa. Manarakaraka izany moa dia misy ireo mpiasa izay efa matoana maro mbola atao mpiasa antselika foana. Misy ireo afa tena matoana izay koa dia anaovana fanentanana ary tena tsindranay mahafety mihitsy, satria ireo mpiasa ireo dia mafenina atao 20 isan'andro, mafelo ny 70 ora isan-kerinandro, iny ny 370 ora isam-bolana. Zany rehetrarehetra zany nefa dia tsy ajain'ilay mpampiasa ary niny mihitsy fa fananina atao. Dia ao koa moa ireo izay efa na eo anatin'ilay hoe ara-dalàna ary dia mialokaloka foana koa amin'ireo mpiasa izay tena voaka amin'ny resaka chômage technique. Tsy ekeny intsony ny tsindry azo lena ataon'ny mpampiasa sy ny inspection de travail amin'ny solontenan'ny mpiasa. Ary amin'izao fotoana izao dia ADPCE ao anatin'ny Fisemare izay iarahan'ireo delegen'ny mpiasa mijoro amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa, fametrahana tantan-dalàna ary fampandrosoana ny orinasa ny ADPCE.